atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Tompo ô, miantso anao aho kavalio, atongilano ny sofinao ka enoy aho. Ambeno tony anak'Andriamaso aho, alofy eo ambany latrao. Salamo fa 6. Isoragna ianao zay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity. Ary toloranay fiarabagna manokana antsika jiaby, tratran'izao alahady fa 7 tsotra mandavantaona izao amin'ny taona A. Isoragna ianao zay mankafy sy mankamamy ny fampianaragna izay entiny ray aman-drenitsika dia ny Monseigneur Archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Koa amin'izao alahady fa 7 tsotra mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loha-hevitra isika. Ny Andriamantsika mizana be tsy miangatra. Koa andeo renesitsika hary ireo vakteny arosin'ny eglizy amintsika. Vakteny masina voalohany, boky Isaia ampaminany. Izao no lazain'ny Tompo amin'ny Sirus ilay voaosiny izay notantanany tamin'ny tanany havanana mba handavo ny firenena rehetra eo anatrehany sy ama ny fehinkibony mpanjaka ary amoa ny varavarana eo anoloany mba tsy ho voasakana tsy hiditra amin'ny reny izy. I Jakoba mpanompoko sy Israely voafidiko no niantsoaka anao tamin'ny anaranao sy nanendrehako anao fony tsy mbola nahalala ahy anao. Izaho no Tompo ary tsy misy hafa koa. Tsy misy Andriamanitra hafa tsy izaho. Nampisikina anao aho fony anao tsy mbola nahalala ahy mba hafantaran'ny olona hatramin'ny fiposan'ny masoandro ka hatramin'ny filenteny fa tsy misy na inona hafa-tsy izaho. Izaho no Tompo ary tsy misy hafa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra.
Mureseni Kristi mieli rehetra katolony endrany fanjakana isao eno iseho rehefa lebarany Mureseni Kristi mieli rehetra katolony endrany fanjakana Ilavao indrindra no taloha iefa hitomponao re mananaina Nifisarana kanaku ape Isanau faketuriwe Tunibu zineti nilasawe Panye kaulu yeratane Ampitula kagalenitu Kwe sadima Kakau kaliambuni Kabari nyarini firenene Sintenga fkurena Mureseni Kristi mieli rehetra katolony endrany fanjakana Apagava mangarena tany kanila pamasiny tazano Famitemi zolay faefanye Kaume mitombre maoke Tunia sinasi faefanye Pamire panara panazane Impanau jento andape Temitu pumasino yakufi Vanita vanite mazembe Ditutuno yararete Paila sadini janitu Upe kulturi yami firenene Isawenu isehu rehefa lebaranya Mureseni Kristi mieli rehetra katolony endrany fanjakana Nukuleri ny fanjake Etonita midika ny mitsoro Sanirary nyeli ny mitsare Mifahira trasitanye Fatobo Yakumanao ririke Orisa Vigara mandise Mandise nao riazanale Anuno Iduna setami Paitari sao tunturi sawe Tulitari tutsaranye Niamba nilan tutsaranye Inasa nibare natanye Isawenu isehu rehefa lebaranya Mureseni Kristi mieli rehetra katolony endrany fanjakana Isawenu isehu rehefa lebaranya Mureseni Kristi mieli rehetra katolony endrany fanjakana Katolony endrany fanjakana Katolony endrany fanjakana Taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Izao Paoly sy i Silvano ary Timote mamangy ny eglizy any Tesalonika izay ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo aneny fahasoavana amam-piadanana misaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny aminareo rehetra izay sady manonona anareo amin'ny fivavahanay ary tsy tapaka ny matsiaro eo mason'Andriamanitra raintsika ny asan'ny finoanareo sy ny fahafoizan-tenany fitiavanareo ary ny faharetany fanantenanareo an Jesosy Kristy Tompontsika. Fa fantatray ry kristianina avana malala an'Andriamanitra fa olom-boafidy ianareo satria ny fitorianay ny evanjely tany aminareo dia tsy tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery koa sy tamin'ny fanahy masina ary tamin'ny fampiekena tanteraka. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorany anie Andriamanitra.
Ombantsika mianakavana ny tompo ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masiny ny soratany Masinda Matio. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Ao amin'ny toko 2:20 andininy 5:10 jusqu'à amin'ny andininy 1:20. Tamin'izany andro izany niray tetika ny farisianina hamandrika an Jesoa amin'ny teniny. Dia nagniraka ny mpianany niaraka tamin'ny Herodianina ho an'ny aminy izy ireo ka nanao hoe: ry mpampianatra ho fantatra efa marina ianao ary mampianatra ny lalàn'Andriamanitra araka ny marina ka tsy mampanino anao ny olo satria tsy mizatavan'ologna anao. Koa mbala zao aminay izay hevitraony amin'ity mety va ny mandoa hetra ho an'ny Sezara satsia. Fa i Jesoa nahalala ny faharatsiany ka nanao hoe: ry mpiatsara velatsy, nahoana ianareo no makafanay ahy? Aseho iahy ny farantsakely fandoa amin'ny hetra. Dia nasehon'izy ireo an Jesoa ny denia anankiray. Ary ho Jesoa tamin'izy ireo: sariniza io sy agnaraniza ity? Dia izy ireo namaly an Jesoa: any Sezara. Ka ho Jesoa: raha izany ary dia aloavy eo an'ny Sezara zay an'ny Sezara, ary eo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tena eo anivo ny volana Oktobra tokoa isika izao, ary izao alahady izao no alahady ny missionna. Ao amin'izao volana Oktobra, volana missionna izao, volana andinihana ny maha EOV missionnaire sika, andalinansika n'izay maha missionnaire, maha vita batemy ka iraina isika, ary ataoko fa mbola manakoako ao amintsika ny taratasin'ny papa mikasika an'izay androny mission izay, ka nian'ity no ahatsirovatsika an'izay androny mission izay, ka sady andalinatsika manokana na dia isan'andro azitsika nisy maintsy mandalina an'izay mahavita batemy ka iraina asika izay, maha-EOV missionnaire asika zay vita batemy ka iraina ho zary tabernakla velona eo anivony izao tontolo izao. Fa ty niany ty andro anio ty dia natoka ny eglizy manokana andalinana an'izay, ka dia sady miarahaba asika no mirary soa no misodrano asika mba ho EOV missionnaire tokoa isika. Ary azo lazaina fa ao anatiny ny ezaka ataotsika eto amin'ny diocèse sika, ary efa any ampelantanantsika any lay taratasy zay anovasika départ vaovao isika, nouveau départ, Pentecôte vaovao amin'izao taom-pikatroana vaovao izao, anampy isika hiatrika an'ity korontana virus ity, ka iezahasika andaminansika ny fiainantsika, satria araky ny lazaisika ny krizy dia miteraka fandalinana, ary zay ny encyclique zay voanisoatan'ny papa Penaday isika tutti fratelli pralay isika, zany hoe olona raika ao amin'Andriamanitra isika. Ka izay indrindra ny krizy dia mitarika fahateram-baovao ho an'izay mifanozo amin'ny Kristy, satria raha mifanozo marina amin'ny Kristy de miova ary afaka ampiova ny hafa. Ka eo ampelantanantsika iny torolalana iny mba ahafahasika miatrika an'izao
krizy zao ka zay indrindra araky iny taratasy iny na miaraka tafavoaka isika satria mifampisimbana sy mifanasoa na miararendrika satria samy mandeha samy mitady ka izao indrindra ary ny fotoana sara ahafahasika miatrika an'izao krizy mafy izao mba hipetraka tokoa eto anivon'ny dioseze zay ainga vaovao zay fiaingana vaovao nouveau départ ary izay pentecote vaovao zay sy on tanteraky zany raha sy miova ny fosika fa indrindra araky ny voalazan'ny papa mitaky fivampenitra mahery vaika zany eo amin'ny fifandraisasika samisika ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ny fifandraisasika amin'Andriamanitra ka izay indrindra no ambarany ireo tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao Alahady 7 mandavataona izao mitaky safidy izay fivampenitra mahery vaika izay ary zay no ambarany ny tenin'Andriamanitra fa indrindra ny evanjely sy hoisy anefa izany safidy zany raha sy convaincu isika raha sy folakevitra fa i Kristy no eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika ary izay no tiany evanjely tiany Jesoa ho sapasika ao amin'ny ny evanjely sy afaka isabaka tokoa isika na ho an'izao tontolo zao zay ny Sezara no manambara an'izay ny sarin'ny Sezara satria ny Sezara lay mpanjaka nanjakazaka eo anivon'izao tontolo zao ary nanapotika an'izay sy miaraka aminy azay ny endrika izao tontolo zao na hiaraka amin'ny Kristy ka anova fiainana ary izay le nouveau départ ka sy anjaka isony ny fitiavatena sy ny fialonana sy ny avinavina fa lay fitiavana tsy misy takalo ambarany Kristy mifansika eo amin'ny hazo fizaliana ka mahatonga asika ho iombona aminy ary zary eo ve missionnaire eo anivon'ny mpiarabelona mitondra an'izay famindrapon'Andriamanitra izay ka io isika folakevitra io lay conviction ka mahatonga asika andray an'i Kristy ary zay no mahatonga matetika rehefa isika mandray communion valio mazava ny fandraisasika communion manambara finoana manambara conviction asy mazava ny tenitsika valio mazava ny tenitsika ka io conviction io araky ny afatra napetraky ny Masinday Jean-Marie Vianney curé d'Ars no afahasika mametraka araky ny ambaratongany avy zay tena hitasika fa sotoavina eo amin'ny fiainansika ka mampirindra ny fiainansika ary mampilamina ny fiainansika ka am'izao ady etrehasika amin'ny rasy am'izao départ vaovao zao fiaingana vaovao izao ho pentecote vaovao izao ary am'izao dia zay azo lazaina fa sy mora zay hitondra atsika amin'ny tena fiainana mahazanak'Andriamanitra araky ny afatra ny papa ao amin'ny encyclique ka tonga asika ho tena day tokoa dia aoka ametraka an'izay conviction ny zay sika folakevitra izay zany hoe nandray an'i Kristy ary amin'ny alalan'izay no ametrahasika ny safidysika ka raha ireo tenin'Andriamanitra telo reo zay nyvao nivakina tamitsika teo ary no alalinsika kely dia ao amin'ny vakiteny voalohany boky Isaia mpaminany dia mananatra asika tokoa Isaia mpaminany amin'izao fiainana sarotra diavysika izao amin'izao korontana virus izao dia mananatra asika fa sy mandao asika Andriamanitra dia mikarakara amintsika izay no ambarany vakiteny voalohany ka raha saivina kely dia mbola tany asesy tany
niatrika krizy mafy ny vahoakan'Israely tamin'izay ka mitovitovy zay miseho amintsika amin'izao ka raha zao etresika zao maro ny zavatra manahirana sy sarotra raha any amin'ny raha voasesitany ianao raha tanin'olona ka midika zay fa lavitra ny tany fiaviana lavitra ny mahazatra ka maro ny zavatra ny korontana eo amin'ny fiainana maro ny zavatra sy maintsy etrena ary manahirana matetiky Papa François miresaka mikasika ireo mpisomponenana miansosika ao amin'ny taratasiny encyclique izy mba hay andray azy ireo satria tena rahalahy sy anabavy tokoa izy fa sanatria ahilikilika mampasiay ansika ny vanim-potoana ienasika izao zany rehetra zany na de sy mpisomponenana azy isika de voatery mihiboka no ny tikorontana virus zany hoe misy elanelany ny fiainantsika andavanandro ary azo lazaina aza fa sy misy fifandraisana ka very fanaim-bola velona isika very repère ka raha ireo mpisomponenana ihany koa any amin'ny tany mampisomponenana azy amin'ny mahavahiny azy tamin'ny fotoana sarotra raha nanao anorina indray any Jerusalema vaovao sy ny tempoly ireo mponina ireo dia i Sirosy mpanjakan'ny Persa no fitaovana nentin'Andriamanitra nanatanteraky zany azo lazaina zany fa faminanina io voalazany Isaia mpaminany io nandeha ny zavatra niseho azy no ka nahazahoany vahoaka famonjena tamin'izay ao amin'ny Jesoa no tanteraka manontolo io faminanina ao amin'ny Isaia mpaminany io fandrindra ho asika miatrika an'izao korontana virus izao matetika isika no milaza fa isy ty korontana virus ty no farateny fa i Kristy tenin'Andriamanitra no alpha sy omega i Sirosy zany dia fitaovany tamin'izay isika ihany koa ary amin'izao fotoana vanim-potoana izao ary zay no maheo ve missionnaire sika vita batemika iraina isika no mitondra amin'izao tontolo zao ny vaovao mahafala raha izao tontolo zao tokoa ny very identité very fanaim-bola velona very repère isika manana repère manana identité kristianina isika ka ny identité isika de Kristy ka noho izany sy very fanaim-bola velona isika sy very repère isika sy very identité fa foazo ny papa ny finoansika satria zay finoana zay no mametraka ny identité mametraka ny repère mametraka ny soatoavina eo amin'ny fiainasika ka izay no missionnaire asika maheve missionnaire asika ka mitondra an'izay repère sy identité ary soatoavina zay am'ireo mpiarabelona amintsika ka okary ho foazysika tokoa izay zanak'Andriamanitra sika kristianina sika Kristy mpiarabelona amintsika ka ahatonga ny fifandraisana zay efa potika eo amin'ny mpiarabelona eo amin'ny zavaboary eo amin'Andriamanitra ka entan'ilay fanahy mampiombona lay fanahy mankahery ka manova an'izay fifandraisana izay mba ho fifandraisana vaovao zay le hoe pentecote vaovao lay fiaingana vaovao eo amin'ny fiainasika manontolo ka izay indrindra koa no ambarany evanjely eo amintsika androany ka ahatonga ny fifandraisana eo amintsika ho fifandraisana vaovao raha ny evanjely tokoa ny lazaina de milaza ireo farizianina sy herodianina zay nitady amandrika sy amitapitaka an' Jesoa izay ihany koa no mianjady amintsika amin'izao korontana virus izao ary de azo lazaina fa lalam-piainatsika io izao tolo zao mitady izay andrendrika asika ary maro amin'ny alalan'izao internet sy ny zavatra misanga izao ka eo indrindra ny tsy maintsy mipetraka sara ary mazava sara ny safidy ataosika ahafahasika mizoro eo ve missionnaire vita batemy
ka iraina ho tabernakla velona ho Kristy mpiarabelona amin'olona. Matetika rehefa mijoro ho vavolombelona isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia tsy maintsy manambara ny safidy. Fantasika tsara ny nazohan'ny Lucien Boutvoisoa zay modely sady mpivavaka ansika. Izy ihany koa dia nasaina ny safidy tahaka ny Jesoa zay voasoratra ao amin'ny evanjely androany, zay lazain'i Jesoa ao amin'ny evanjely androany raha nitady amandrika azy ny farizianina dia hoy Jesoa mahalala ny faharatsian'izy ireo mpiasara velatsy ho mpamitaka io ny fomba n'izao tontolo izao. Dia hoy Jesoa amin'izy ireo, ary izay ihany koa noho izy roa ny Lucien Boutvoisoa, ry mpiasara velatsy, nahoana anareo no makafanahy ahy? Aseho iahy ny faransa kely fandoa amin'ny etra. Dia naseho ny teny iray izy, ary hoy Jesoa taminy, satria iza ny anarany sarin'iza sy anaran'iza ity? Dia hoy ireo hoe any Sezara. Ka hoy Jesoa, raha zany ary dia aloavo ho an'ny Sezara zay an'ny Sezara, ary ho an'Andriamanitra zay Andriamanitra. Ry kristianina havana, tiany Jesoa sapan'ireo mpanadiady sy ho sapatsika fa tsy maintsy manao safidy sika, sy tiany Jesoa ny fampianarana lava, fa rehefa misy olona manadiady azy dia tiany ny mamaly ireny amin'ny fanontaniana mba hahatonga saina an'ireo olona ireo. Ary eto dia tsy iza Sezara voalaza io fa ny endriky izao tontolo izao. Iza no endriky ny izy Sezara no endriky ny lozika n'izao tontolo izao, zay lazaitsika matetika mifanohitra amin'ny lozika n'Andriamanitra. Ry kristianina havana, ny fototra ny fampianarana ary amin'izao Alahady 7 mandavataona zao dia io fanontaniana napetraky Jesoa io, ka iza ary no fidisika, iza no manentana ny fiainansika, ary hevitry iza no araisika eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ny hevitry izao tontolo izao ve sa Andriamanitra? Dia ambaran'i Jesoa amin'io hevitra sy fampianarana io, ny tiany ambara amin'ny hoe iza no araisika eo amin'ny fiainansika andavanandro, iza ny tompoisika, satria zay tompoina no andoavana etra midika fanompona, fahafoizana anfoisika ho aniza tokoa ny fiainansika. Fantatsika ny ambarany hoe atovy an'ny Sezara zay an'ny Sezara, izany hoe fanatanterana ny hevitra n'izao tontolo izao. Ary tsy inona ny hevitra n'izao tontolo izao ry kristianina havana, averisika matetika io ny fitiavatena, ny fanonganan-karena, tsy misy fisimbinana ny hafa fa fanilikilina ny hafa. Ary izay indrindra no miseho amin'izao korontana virus izao, izy no mahatonga ny korontana eo amin'ny fiainatsika, fiainam-pianakaviana, fiainan'ny fiarahamonina, ary hitasika amin'izao fiainana eo anivon'izao tontolo zao, satria ny fitiavatena dia fanampitena ny hafa, ny fanilikilina ny hafa, ary dia herisetra ny matetika no vokatry n'izay. Ary zay miendriky ny Sezara herisetra, ka izay indrindra no mahatonga ny papa nanoratra ny encyclique amin'izao fetrehana ny korontana virus izao, mpianaday isika ziaby ka mitaky fivampenitra mahery vaika zay mba ho isy départ vaovao ka zary Pentecote vaovao. Ary zay no ezaka ataosika amin'izao taom-pikatroana izao, ary zay nidikan'ilay taratasy pastoraly zay eo ampelantanasika. Raha tiasika ho tanteraka tokoa ary dia oka ho Andriamanitra ny fiainansika, eo anivontsika Andriamanitra, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena, sambatra ny firenena manana ny tompo ho Andriamanitra, ka eo anivon'ny fianakaviana, eglizy kely. Ary zay no lalana hitondratsika amin'izay enga vaovao, fiangana vaovao, départ vaovao zay. Ka aseho ny vakiteny voalohany fa anson'Andriamanitra isika tahaka ny Sirius ho fitaovana hampanjaka an'izay voalaza rehetra izay. Izy soa lay Sirius ho isika eo amin'ny fiainansika, ary izy no mpamonjy. Ka amin'izao andro sika zao dia sika ny Kristy mpiarabelona amin'olona,
ka hitondra n'ilay fiavozana satria nanavao asika Kristy raha isika nanao safidy izy no fiainatsika. Matoa potika izao tany izao tranobe n'Andriamanitra izao de satria ilay hevitra n'izao tontolo izao no ampanjaka asika ka okary araky ny afatra nataosika tamin'ireo tanora GMJ tamin'izay fotoana zay araky ny afatra Jesosy amin'ny asambarana valo sambatra ny malemy fanahy fandovan'ny tany izy ka raha tisika ary anana an'izay fivoampenitra mahery vaika izay sika de oka anana ny toe-panahy voalazan'i Jesosy io ny alemem-panahy izany hoe ny fahasorana sy ny fanetretena oka ary iavao sika ka hanorina an'izay tranobe n'Andriamanitra izay ny maha EOV missionnaire sika vita batemy ka iraina ho tabernakla velona manorina eglizy tranobe n'Andriamanitra ka na de eo aza ny sedra na de eo aza ny fanenjena olo-pinoana sika zany hoe manana ny Kristy lalana ka tsy overina ovinana manana ny Kristy fahamarinana ka mivahatra amin'ny zavatra sy azozongozonina vatolampy hoy ny soratra masina ary manana an Jesosy fiainana ka no zany manana fivelarana satria izay manana fiainana no manana ny hoavy ka izay mitondra fiadanana araky ny lazain'i Jesosy hoe fiadanana no omeko anareo sy araky ny fanomezana izao tontolo izao sy araky ny hevitra izao tontolo izao fa araky ny fanantenana zay ao amintsika olon'ny fitiavana ny olon'ny finoana ary olon'ny fitiavana olon'ny fanantenana mandrakariva araky ny taratasin'ny masindaha-Paoly amin'ny taratasin'ny voalohany Korintiana toko 7:10 ka ino kidona na ino kiastra dia io indrindra no afarany i masindaha-Paoly amin'ny vakiteny voalohany ka manentana sika izy amin'ny vakiteny voalohany zay ao amin'ny taratasiny ho an'ny Tesalonika ka anambarany fa mivavaka mandrakariva ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izy ary mitalao ny fahasoavan'Andriamanitra ary sy misahatra ihany koa misaotra an'Andriamanitra satria manana n'izay finoana velona zay ny Tesalonisiana ka izany finoana velona izany koa ny eo amintsika menakavy fandrindra miatrika an'izao zavatra ny korontana virus izao ka izay indrindra matetika adimisika satria ny hevitra n'izao tontolo izao no matetika manjaka amintsika ka sy masiaro fa loharano sy fototra de mivavaka ka engany ny fianakaviana kely fandrindra amin'izao volany rozery zao ho fianakaviana mivavaka sy mandalo mpinoana ho isika ary amin'izay sika sy anadino ny tena essentiel zany hoe ny maizy azy ny fiainana dia ny fiombonana amin'ny Andriamanitra ry Jesosy tompo mifanjevo sy misavoritaka ny zava-misy eo amin'ny fiainanay andavanandro ny fahefana ranofo no matetika manjakazaka eo aminay ka very fanahy mbola velony zahay ary asainao misafidy ary zahay dia ianao ny loharano ny fiainanay ianao no lalana mitarika anay ianao no fahamarinana manoro anay ny ataonay eo amin'ny fiainana ianao no fiainana ka matoky anao izahay mitalao aminao tokoa ary zahay ampio atoky ny fahendrena tolotrao ka andray izany mba ahaizanay miara-miaina entinay ambavaka reo mpitondranay mba engany ny fanahy maholona tokoa no entin'izy ireo manatanteraka ny adidiny ka hikasaka ny soimbonan'izy ireo
mba hampisy ny fivelaran'ny maolona sy ny maolona manontolo. Ry Jesosy tompo, ainao ny nanazava tamin'ireo zay mitady amitapitaka anao, ko ampianaro izahay eo amin'ny fiainana andavanandro. Izory io tena vavolombelona ho eo ve missionera arak'izao volany oktobra izao, ary am'izay de ho Kristy parabelona tokoa izay, zary fahazavana sy fanasiny eo am-piarabelona aminay. Ry Masiny Maria, mpanjaka vavin'ny Roserio, mitodika aminao izahay, mivavao anay mba ho matotra mandrakariva ny safidinay, de hoeny miaraka aminao ny fiainanay ka andresy ny fitapitaka izao tontolo izao. Amen. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, de sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.